Faly miarahaba-tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity alahady fa 4 ny volana aogositra ity. Ny rapsodian'ny famarinana anio dia mitondra ny lohahevitra hoe saina tsara. Ny tenin'Andriamanitra nakana ny fampianarana teo amin'ny Filipianina 4:9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Farany rahalahy, na inona marina, na inona manakaja, na inona mahintsy, na inona madio, na inona mateoty, na inona tsara laza, raha misy atsara-panahy ary raha misy dera dia hevero zany. Satria nateraka indray ianao dia manana saina tsara ianao, satria ny Baiboly dia milaza fa manana ny sain'i Kristy isika. Hitantsika izany amin'ny Korinthiana 1:2-2. Izany saina izany dia no amasin'ny tenin'Andriamanitra mba hieritreritra zavatra marina, misy haja, mahintsy, madio, tsara laza, atsara-panahy sy dera. Ny saina tena tsara dia tsy manafitoy ny olona fa tena tia olona. Tsy natao fanariam-pako, hifosana sy hanaratsiana olona. Ny saina tena tsara dia tsy tafiditry ny vaovao ratsy. Iray amin'ireo fanapahan-kevitra tsy maintsy raisinao ho an'ny tenanao dia ny mieritreritra zavatra tsara, manana saina tsara, manapa-hevitra tsy hainao fa tsy ny zavatra tsara. Amin'izay dia afaka mieritreritra zavatra tsara foana ianao. Averiko, manapa-hevitra tsy hainao fa tsy ny zavatra tsara. Amin'izay dia afaka mieritreritra zavatra tsara foana ianao. Tsy maintsy manisy sivana izay eritreretinao ianao raha te hiaina fiainana tena tsara. Ny saina tsara ihany koa dia tia mamorona sy tia zava-baovao, manalavitra tanteraka izay mety ho ratsy sy tsy misy fivoarana, manao zavatra tsara amin'ny fitsim-pitondran-tenany manokana izy, tsy manao zara fa vita rehefa manao zavatra. Aza miteny hoe izaho dia mpanadio fotsiny ao amin'ny toeram-piasako, manana saina ambony. Aoka ianao hitondra zava-baovao sady mahavitrika hatrany, mitadiava zava-baovao mikasika ny fomba fanadiovana, manaova fikarohana momba ny teknika fanadiovana tsara indrindra misy. Manaraka izany, ny tena zava-dehibe indrindra dia mivavaha amin'ny fiteny tsy fantatra momba ny asanao. Mivavaha amin'ny fiteny tsy fantatra momba ny asanao. Ny fanahy masina amin'izay ameno ny sainao amin'ireo fomba famoronana izay hampiakatra ny asanao amin'ny ambaratonga manaraka. Andriamanitra dia te hanakina zavatra betsaka eo am-pelantanan'ny olona manana toetra tsara. Noho izany, asehoy ny tenanao ho mendrika amin'ny alalan'ny fankafizanao sy ny fampiarana ny teniny, dia ho tonga lafatra amin'ny zavatra rehetra ianao ary ho vonina amin'ny zavatra maro izay hakian'ny Tompo aminao. Amen. Izao dia misy vavaka izay anasako anao, izaho hitendry dia ianao amerina izany amin'ny fandresen-dahatra tanteraka. Ray malalo, mampiondrika ny fisainako sy ireo dingan'ny eritreritro amin'ny teninao sy ny fanahinao koa misafidy ny fantoka amin'ny zavatra marina, mahintsy, madio, mahafinaritra ary tsara laza. Manana saina lavorary sy tia mamorona aho ary manavao. Nahafahana tamin'izay rehetra ratsy ny eritreritro sy ny ataoko dia maneho ny hatsarany Mahandriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy.